Alomarabantsika tsy avandray ohatra tsy tia alakamisy maraina fa araka amin'ny roapolo volana May ity misaoran'Andriamanitra isika izay manome antsika tombonandro, manome antsika zava-tsoa ihany koa indrindra fandraisana ny teny amin'ity maraina ity ary ihany koa manome anao hery sahady. Nanderantsika ny mofonenan'io anefa dia vavaka isika. Dia Tomban'Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria zava-tsoa tokoa ny fisianao eo amin'ny fiainanay ary ankasitrahanay mandrakarivo izany. Marataka aminao zay ray eo mba hiasa ao anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Matety mofonenantsika androany dia manao ilay fenitra ambony indrindra. Eny amin'ny Romanina toko 2:7 manao hoe fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anaty an'Andriamanitra fa ny mpakatao ny lalàna no hamarinina. Amen. Tiako dia natiako tokoa ny fambaro amin'ny Romanina io. Dia ilay tapany faharoa manao hoe fa ny mpakatao ny lalàna hozy izy no hamarinina. Tsy milaza izy hoe ny mpakatao ny lalàna ny marina fa ho hamarinina. Iza no ahafahana manamarina azy dia ny fiandrasany an' Jesosy izay marina. Maro amin'ireo olona voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpiangonana ny anarany no tsy nisy fiovana marina amin'ny fiainany. Tavela ny ivelany fahamarinana dia tsisy fiovam-po akoriny izy, tsy misy vokany ny asan'ny fahasoavana ao am-po. Tokony hitolo-batana tanteraka eo am-pelantanan'i Kristy sy hanokatena ho azy izay tena natoetra matanjaka sy mirindra tsara satria tsy eken'ny mpanavotra ny ananantsika fo mizarazara. Ianarany isan'andro natao hoe mandan-tena, ianarany ny soratra masina, hanakaran'ny heviny sy hankatoavan'ny fitsipiny. Amin'izany no anatrantsarany ny fahatanterahana kristianina. Hiara-miasa amin'ny isan'andro Andriamanitra mba hanamboatra ny toetra no tanteraka ka ho tafajoro izy amin'ny fizan-toetra farany. Vavolombelo anatrehan'ny olona sy ny anjely ny fiainana isan'andro, manambara izay azo ny filazantsara atao ho an'ny olombelona lavo. Aoka isika ikely aina, izoto ihany koa amin'ny fahamatorana amin'ny asa fanavaozana izay tsy maintsy atao eo amin'ny fiainantsika ary andeha izao no tokony ataontsika homboantsika ny izahoantsika. Hiezaka fantatra ifehantsika an'ireo fahazarana izay tsy masina nefa afaka mandresan'izany isika amin'ny anaran'i Jesosy sy ny heriny. Ho an'izay miambina tsara ny fony araka izay azony atao ny teny fikasany manao hoe fa matoky eo izy fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na any ambany ninninona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Andriamanitra mihitsy no hanamarina an'izay manana finoana an'i Jesosy ary izay no hamarinina no nomeny voninahitra ihany koa. Na lehibe na toy inona aza ny henatra sy ny fitongany vokatry ny fahotantsika dia ho lehibe lavitra ny voninahitra sy ny fisandrantana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra manavitra. Omena retsarobidy avy any an-danitra ny olona izay miezaka hanana fiainana araka ny endrik'Andriamanitra dia ery lehibe ametraka azy eo ambonin'ireo anjely izay tsy mba lavo mihitsy aza. Izany no tokony fifaliana sy ho herim-po-ananantsika tokoa satria tian'Andriamanitra raha hiverina tahaka n'ilay nanamboarana antsika voalohany isika dia anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny fanatrehany masina. Amen. Vavaka isika. Fatsoanao zay reo ny amin'izany teninao izany ary mankasitraka indrindra iny amin'ny fiasanao amin'ny fiainanay. Katahanay Tompo ny mba hitoeran'izany ao anatin'ny tsirairay avy isan'andro ka volona metraka ny zaonay eny ambadika eny izay fa andray anao tokoa amin'ny fahafenoany ary anana fanatretena avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru
Alleluia.